Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mitondra ny fahalemen'ny hafa ianao olon'i Kristy. Ianao izay matanjaka ao amin'i Kristy dia mila mitondra ny fahalemen'ny hafa. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 10:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Avoty izy ireo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 10:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Mijoro ary anangana ny fanjakany mazava. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:4-12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao, dia nianendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona amin'izay efa nahitanao aho sy izay nisehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olon'Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao, ampahiratra amin'ny masony, hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasininy noho ny finoana ahy. Mila anao ny tompo, ary ianao ve manaiko ampiasainy? Mandram-pioana tompoko.